ino aho kanefa fandaharana iarahanao amin'ny mpitandrina Trimozafy Dina. Ny laharam-pifandraisana 034 50 998 93. Dia ampifaliana lehibe indray ry havana no iarabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo amintsika ity. Finaritra indrindra izay miaraka aminao indray amin'ny alalan'izao fandaharana dia ino aka nefa. Andeha hiomanantsika amin'izany fandaharana izany ka ampafantarana antsika tokoa hoe no ahevitra izay mpanjintsika an'io dia ny hoe dia ino aka nefa. Tsy fantatro hoe inona marina izay zavatra andrasan'Andriamanitra amiko hoe. Dia iniriny tokoa no nisarihana ny saintsika tsiraray avy ao anatin'ity ora sy fotoana ity. Matetika tokoa mantsy dia toatenenin'ny olona eo amin'ny fiarahamonina rehefa misy ny mahanjo na ny tenanao izany na ny manodidina anao. Jereo nge rehefa misy zavatra mitranga eo aminao dia ianao mihitsy ny ary ny manontany tena ka manao hoe fa inona marina ary ny nataoko. Rehefa mba misy zavatra nandraindrainao nefa tsy tanteraka nefa mety ny tena ianao hoe efa mba mivavaka ihany dia hoy ianao hoe
inona marina reny ny andrasan'Andriamanitra amiko hoe inona ny fahotako. Dia ianao koa rehefa mijery ny olona dia matetika koa ohatr'izay ny fomba fijerena ho an'ny olona anankiray, ka hitenenanao hoe fa inona loatra ny zavatra nataon-dranona ny dia tonga aminy izao zavatra io rehefa misy zavatra mitranga aminy. Ary izany no mampisalasala antsika ka mahatonga antsika mametraka ilay fanontaniana hoe te ino aho kanefa tsy fantatro hoe inona marina ary ny andrasan'Andriamanitra amiko. Zavatra dimy no ampifantarina antsika amin'ity andro anio ity, mba ho fantatsika tokoa hoe inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra anao ka tonga anao hanapa-kevitra ino an'Andriamanitra amin'izay manomboka anio. Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao sy izay andrasan'Andriamanitra aminao dia tsotra ihany. Ny voalohany hoe arao reny didiny, arao izay didin'Andriamanitra. Zavatra iray mankarary ho fotsika mantsy izany hoe tsy arakaraka izay zavatra lazain'ny olona sy tenenin'ny olona ny tena ao an-tsaina. Indraindray ianao mba miezaka ihany manao izay mety amin'ny olona anankiray, fa atao tsara vava aminao fotsiny ilay olona, indrindrandrindra rehefa eo masonao fa rehefa midivy kely ianao dia aratsian'ny olona, fosafosainy mihitsy ny azy. Indraindray ianao nefa dia tena te hanao zavatra tsara amin'ireny olona ireny, fa rehefa mieritreritra ny zavatra nataon'ilay olona taminao ianao dia kivy ary tsy te herika intsony. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra kosa ianao dia tsaroa fa tsy mitovy ary tsy mba tahaka izany Andriamanitra. Koa hoe zavatra hafa ireny no ao an-tsain'Andriamanitra dia zavatra hafa no teneniny aminao. Tsy izay zavatra tena andrasany aminao no teneniny, fa afieniny aminao. Ny zavatra tokony ho fantatsika rehefa mieritreritra tsika hoe inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia Andriamanitra tsy mpanao akamatatra aminao akory Andriamanitra, ary Andriamanitra tsy mba manafin-javatra aminao. Hoy tokoa izay voalazany any amin'ny Deutéronomie, Deutéronomie toko 30 andininy 17 andininy 12 azafady ka hatramin'ny andininy 14. Izao no vaky ny teny izay hitantsika ao amin'ny Deutéronomie manao hoe fa izao lalàna izao izay andidiko anao anio dia tsy sarom-patarina ary tsy lavitra, tsy any an-danitra izany ka hanaovanao hoe iza no hiakatra any an-danitra haka azy ho antsika mba hoenontsika ka arahintsika, ary tsy any an-dafin'ny ranomasina izany ka hanaovantsika hoe iza no ka any an-dafin'ny ranomasina haka azy ho antsika mba hoenontsika ka arahintsika. Fa eo akaikinao indrindra ny teny dia ombavanao sy omponao mba arahinao. Ambarany aminao mazava tsara izay zavatra tediaviny aminao, ary efa napetrany hatriny ela izany dia amin'ny alalan'ireo didy 10. Dia dinio anie na ianao izay efa milaza ny tenanao ho mpivavaka io ary mba handramintany sainana hoe amin'izao ora sy fotoana izao hoe inona marina moa ireo didy 10 izay nandrasan'Andriamanitra taminao ireo hoe indraindray ary toa tsy misy tadidinao akory. Tsy izay koa anefa ny tena ho zavatra ho jerentsika androany, fa handray andro dia nanontany an'i Jesosy koa ireo mpanorandalàna, ary tsotra be ny fanontaniany tamin'i Jesosy manao hoe ny didy manahoana ary ny didy lehibe indrindra amin'ireo didy ireo, satria niezahan'ireo olona fatratra ny namerimberina nanao récitation ny fitenenana an'izany didy 10 izany, kanefa ny fampiarana azy teo amin'ny fiainana dia tsy mba hainy akory. Dia namaly andreo mpanorandalàna io Jesosy ka nyteny hoe ny didy dia anankiroa ihany. Ny didy voalohany dia hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ary ny didy faharoa dia tahaka izany ihany no manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fomba araraka izany ary fa mizara roa lehibe ny didy. Ilay didy 10 io dia ny didy anankefatra amin'io didy 10 io dia milaza indrindrany amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona, ny amin'izay tokony iombonan'ny olona amin'Andriamanitra,
sy hanaovan'ny olona ho zava-dehibe zany hoe Andriamanitra izany eo amin'ny fiainany. Raha misy ny zavatra ataon'ny olona sarobidy eo amin'ny fiainany dia tokony ho Andriamanitra irery ihany. Fa ny didy enina amin'ireo didy folo ireo kosa dia tena milaza ny amin'izay fifandraisan'ny olona samy olona, ka ilazany voalohany indrindra ny amin'ny tokony hanajan'ny olona izay heverina fa ho ray aman-dreny. Ao anatin'izany ihany koa tsy tokony handengana, tsy mamono olona, tsy mangalatra, tsy mijanganjanga ary tsy mitsiriritra ny an'olona. Mipetraka mazava tsara izany didy izany rehefa mamaky ny bokin'ny Exodosy 20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 17 no ahitantsika an'izany. Fa andehantsika mba hisaintsainy izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Exodosy io ihany 20 ka ny andininy 5 no mba saintsaintsika hoe zany nge ny tena mba handrasan'Andriamanitra amintsika. Zao ny voasoratra ao amin'io andininy 5 io amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza mekoky eo anatreny ary aza manompo azy, fa zao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro ka mamaliko ny heliko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika dia amin'izay mankahala. Aza mankahala an'Andriamanitra izany, tsy havan'i Jehovah Andriamanitra ao, ary asehoy amin'ny fanompoana ho azy izy tokana ihany, tsy mila ampiana ho Andriamanika hafa Andriamanitra, fa ampy ho anao izy, ampy eo amin'ny fiainanao, ampy hitondra famonjena ho anao, ary izy irery ihany no manana famonjena mahagaga ho anao. Noho izany ary raha napetraka ao tokoa ilay fanontaniana hoe inona reny mba handrasan'Andriamanitra amin'ny fiainako hoe maninona no toatonga amiko izao karazany zavatra maro samihafa izao, tsy mitady zavatra hafa ankoatran'izay efa didy napetrany taminao Andriamanitra, ary didy loha lehibe no tokony ho saintsainao sy tokony ho tanterahanao manomboka amin'ny ty ora sy fotoana ity, dia ny amin'ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra, ary ny faharoa dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mazava araka izany ny tenin'i Jesosy ao amin'ny filazantsara araka ny Marika 12 ka ny andininy 1:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy didy lehibe noho ireo. Tsarovy ary fa tsy manafinjavatra aminao Andriamanitra fa efa nambarany taminao izay tokony ho tanterahanao dia ny tian'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ary ny faharoa dia ny tiany namanao tahaka ny tenanao. Manan'Andriamanitra fa faizao ihany aza manan'Andriamanitra fa faizao ihany Oroa aza manao sarin-javatra iankofanao aza manao sarin-javatra iankofanao Oteloa aza manonona fonany anarany tompianao Oteloa aza manonona fonany anarany tompianao efatra Matserovany amin'ny sabata na masina zay efatra Matserovany amin'ny sabata na masina zay Otimia manajany ray aman-dreninao Otimia
manakiraya tandemanisy folo tandemanataolo atandremony didiniraye ziodisamyanakiraya tandemanisy folo tandemanataolo oyena aza mamon'olona oyene ie oyena aza mamono olona ofitoe ofitoa aza mitsangatsange ie ofitoe ie ofitoa aza mitsangatsanga ovalwa aza mangalatra ovalwe ie ovalwa aza mangalatra fanifasive fanifasivya aza metova volombelona mandangana hoe ie osivye ie osivya aza metiova volombelona mandanganabo ofulwe ie ofulwa aza mitiririte ie ofulwe ie ofulwa aza mitiririta atandremony didiniraye ziodisamyanakiraya tandremanisy folo tandremanataolo atandremony didiniraye ziodisamyanakiraya tandremanisy folo tandremanataolo dia indraindray ianao miteny hoe tena efa mba mitaterahako tokoa ange zany zavatra rehetra izany miezaka min'ity an'Andriamanitra manao izay azoko atao amin'ny asa atao izay tsonaha nefa mbola hitako tsy afa-po amiko izany Andriamanitra miezaka min'ity ny olona fa azao koa nefa ny tokony tsaronao raha mba tia mantatra ianao hoe inona koa ny andrasan'Andriamanitra aminao dia tsotra koa ny hoe mba aizanao midera azy ny amin'ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainanao indrindrandrindra ao anatin'izay mety ho fahombiazanao na fandresenao tsy mora tokoa mantsy zany mijoro ao anatin'ny fandresena sy izay mety ho fahombiazana rehefa ao anatin'ny zavatsarotra tsika dia mora ry haitsika izany miantehitra sy mitady an'Andriamanitra izany jerevina rehefa eo misy zavatra midony eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainanao fa rehefa indray ka nitsosa ary heverina fa mandeha tena mandroso tokoa na ny asanao na ny fiainanao manokana na ny ao amin'ny ankonanao dia adininao Andriamanitra rehefa tena mafy ny adinao dia hainao mihitsy ilay miteny hoe any Jehovah ny ady ary dia mifikitra amin'Andriamanitra tsisy ohatr'izany ianao fa rehefa tonga kosa nefa ny fandresenao dia adininao izy ny tantara ao amin'ny boky Mpitsara toko 15 no ianarantsika tokoa amin'izany hoe mba mahay misaotra an'Andriamanitra ary mahay midera an'Andriamanitra ao anatin'izay verina fahombiazana sy fandresena jereo tokoa ilay tantara tena ny aina zavatsarotra ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany satria nampahory azy 10 taona ny maro mihitsy ireo fahavalo
dia hatramin'izay lehilahy heverina fa ho lehibe antafika azy hitantsika amin'ny tantara io manomboka any am-pitsara toko faefatra dia ketraka kivy nalemy hatramin'ny lohalika ary ny fitenenana. Fa rehefa mba tonga kosa ity vehivavy anankiray izay antsoina hoe Debora ity, izay rehefa nitsindriany ny fanahan'Andriamanitra dia nampijoro ary nampahery ny lehilahy rehetrarehetra ary niarana andeha tamin'ny lehilahy mihitsy nitarika niady nandresy ny fahavalo. Rehefa nandresy ny fahavalo izy dia tsaroany fa an'Andriamanitra niady, fa tsaroany Debora ihany koa. Ary hitantsika indrindra zany eo amin'ny ny andininy 7:5 io, ka hitenenany Debora tokoa ny amin'izay tokony hideran'ny olona an'Andriamanitra ka hiantsony ny mpanapaka amin'ny Israely mba hanolo tena ho an'Andriamanitra izay nazotona ny olo tena koa teo amin'ny vahoaka, ka hitenenany hoe midera an' Jehova ianareo. Dia hitantsika mihitsy ao anatin'ny tantara io ny hitaomany Debora ny olona rehetra, ireo karazany olona rehetra hatramin'izay lehibe indrindra ka hatramin'izay kely indrindra mba hidera sy hankalaza an'Andriamanitra noho ny amin'izao fandresena mihezinezina azony izao. Tena tsapany Debora mantsy fa marina aminy mihitsy ny teny hoe an' Jehova niady, fa rehefa mba tonga koa ny fandresena dia an' Jehova izany fandresena izany. Fa ny antsika dia hatreo amin'ny ady ihany indraindray ny heverintsika fa an' Jehova, fa rehefa mba tonga kosa ny fandresena dia heverinao fa anao izany fandresena izany. Izay andrasan'Andriamanitra aminao dia izao ihany, ny ahatserovanao fa ianao tokoa ange dia manginy ary eseny manginy ianao ao anatin'ny ady fa izy no miady ho anao. Fa rehefa mba tonga koa ny fandresena dia tokony ho tsaroanao fa an'Andriamanitra ny fandresena, fa ianao dia miara-miombona fandresena amin'Andriamanitra. Dia dinio ary ny zavatra ataonao hoe rehefa mba heverinao fa ho fotoam-pandresena ho anao, ireo fotoana heverinao fa tena mamy ao amin'ny fiainanao ka fotoam-pifaliana, izy ireny tena mahazo dera sy voninahitra dia ampitahao amin'ireo fotoana heverinao fa fotoam-pahoriana, izany tena mba hatsonao sy hitarainanao dia ataovy mitovy ary fa an' Jehova niady dia an' Jehova koa ny fandresena. Ianao dia tsy iza fa miombo-pandresena miaraka amin'izany Jesosy Kristy izany. Izany no andraisany ianao ary izany no andrasany aminao ihany koa. Noho izany ary dia izao tsaroa fa tsy mila ampianao Andriamanitra vao mandresy akory, fa ianao kosa dia tian'Andriamanitra hiombo-pandresena aminy, na dia izy ary no tena niady ho anao ka natondra fandresena mihezinezina eo amin'ny fiainanao. Dia manana ary izany teny izany ankehitriny hoe angina ao anatin'ny ady, fa rehefa mba mandresy koa dia ho tsaroako fa an'Andriamanitra izany fandresena izany, fa miara-miombo-pandresena amiko izao Andriamanitra izao. Fa tsy ilay mangina ihany ao anatin'ny ady akory no andrasan'Andriamanitra aminao fa misy vanim-potoana ihany koa ianao asain'Andriamanitra miteny indrindra manoloana an'ireo zavatra tsy mety eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ireo manodidina anao. Betsaka ange ny zavatra hitanao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ankehitriny ataon'ny hafa mifangalarana, ny fijangajangana, ny fanaovana kolikoly, ny fanaovana tsindry azo lena, ary indrindra ny zavatra atao amin'ireo mahantra sy ny kamboty. Tsy ireny kosa aloha no anginanao fa ireny zavatra ireny dia ampirisihana-Andriamanitra anao mihitsy koa mba hiteny ary mba hijoro, satria heverin'ny olona fa zavatra mandeha ho azy ankehitriny no fanaovana an'ireny zavatra ireny, ary ianao ny heverin'ny olona fa tery saina ary izay ilay mahatonga anao misalasala te hino an'Andriamanitra io.
nefa tsy fantatra ao izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao dia izao mba hiteny sy hijoro ao anatin'izay tsy rariny sy ao anatin'izay tsy mariny ary ao anatin'izay tsy masina ihany koa. Na dia heverin'ny olona fa tsy maharaka ary ianao rehefa tsy manao ireny zavatra ataon'ny olona ireny, ary indraindray ary ianao mihitsy ny heverin'ny olona fa tena hafahafa e, adala mihitsy noho ny sasany. Tsy ianao irery ihany nefa tratran'izany, fa na dia Jeremia mpaminany ihany koa ary dia haintsika tsara fa nandalo izany toe-javatra izany. Vatany tsara ny zavatra misy ao amin'ny firenena, hainy tsara ny zavatra nataon'ireo olona fa izay, ary ireo neverinao fa mpiara-miasa amin'ny Jeremia tamin'izany vanim-potoana izany dia nitaza-potsiny, nijery tao namelan'ny olona malalaka hanao izay tiany atao, fa izany nga no fandresena hoy izy satria nasain'Andriamanitra nangina. Dia hitantsika tsara teo am-piantsonan'i Jeremia dia hoy Jeremia hoe tsy mahay mandahateny aho. Ahoana moa ny fomba andaharako, hitenenako ireo karazan'olona maro samihafa ireo izay mihevitra ny tenany fa manana ny maha izy azy? Fa mazava tsara izay nambaran'Andriamanitra azy tamin'izany fotoana izany, ka ny tenenan'Andriamanitra fa tsy maintsy miteny ianao. Dia hoy tokoa izy ao amin'ny Jeremia 1 ka ny 17 teo anatrehan'izay mety ho fisalasalan'i Jeremia ka tiany mba hangina izy. Dia hoy Jehovah taminy manao hoe aza manao hoe mbola zaza fa andeha amin'izay rehetra andrahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Tsy mora izany anirahan'Andriamanitra ny Jeremia zany satria sady tsy maintsy miteny no tsy maintsy manambara, kanefa koa izy zara famonjena. Fa rehefa asain'Andriamanitra miteny ianao dia manome toky ianao Andriamanitra ka hoe manao hoe aza matahotra ary ianao fa momba anao hamonjy ianao hoy Jehovah. Zao ary rehefa asain'Andriamanitra mangina ianao ka ao anatin'ny ady, dia rehefa mba tonga ny fandresenao dia sahiko miteny hoe an'Andriamanitra ny fandresena. Fa rehefa mba asain'Andriamanitra miteny koa ianao mba hijoro vavolombelona, ampialan'ny olona ao anatin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga, dia fandresena tsy maintsy ankalazanao an'Andriamanitra ihany koa izany, ary anehoanao ny asan'Andriamanitra mahagaga eto amin'ity izao tontolo izao ity. Sahy ary mangina fa mba sahy koa miteny, ary sahy manambara ny fandresen'Andriamanitra izay hoentinao. Natoina mety fieritreretan'ny olona anao, ary mety hanasokajan'ny olona anao hoe tsy mba tahaka anay, tsy maharaka, tsy izany ny zava-dehibe. Fa izao ihany hoe ilay fandresenao ao amin'i Jesosy Kristy. Lazaina fa niadalana sy ny revitsiditra, dia tantaraina koa fa nirendrarendra ny tany tsy ho ritra. Toa io mehezana ro izay mba miezaka manao ny tsara, rabirabina hoe tsy maraka toetrandro fatara. Lazaina fa niadalana sy ny revitsiditra, dia tantaraina koa fa nirendrarendra tany tsy ho ritra. Toa io mehezana ro izay mba miezaka manao ny tsara, rabirabina hoe tsy maraka toetrandro fatara. Kanefiren'ny rendrarendra rehetr'ireny manampetra ny fiadanana zay fahita eto an-tany tsy toetra. Ny any tena rena tokanao ay dia ianao Jesosy,
ka indro dradradradraiko eto indray fa tena tiako anao tiako loatra anao Jeso ninoninona malaza sy andrianiny eto tany tsy ataoko ambony no ianao tiako loatra anao Jeso ny olombelona ny mora miovaova fe anao tsy mba mivadika fa hoy zao mandehana araky ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filaniny nofo ianareo fa izay amin'ny Kristy Jesosy dia efa nanombony nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana fa izay mamafy hoan'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ary izay mamafy hoan'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy lazaina fa ny adalana sy ny refotsy ditra dia tantaraina koa fa nyrendrarendra tany tsy horitra to iomehezana reo zay mba miezaka manao ny tsara rabirabina hoe tsy maraka toetrandro fatara ka ne firenirendrarendra rehetrireny manampetra ny fiadanana zay fahiteto antany tsy toetra iany toenarena tokanao ay dia ianao Jeso ka indro dradradradraiko eto indray fa tena tikanao tiako loatra anao Jeso ninoninona malaza sy andrianiny eto tany tsy ataoko ambony no ianao tiako loatra anao Jeso ny olombelona ny mora miovaova fe anao tsy mba mivadika tiako loatra anao Jeso ninoninona malaza sy andrianiny eto antany tsy ataoko ambony no ianao tiako loatra anao Jeso ny olombelona ny mora miovaova fe anao tsy mba mivadika Jeso no tsy mivadika dia zanirany miaraka koto mamonjy izany tokoa no ampahirezana antsika rehetra hoe ninona mety eritretan'ny olona anao na iverin'ny olona adalàna tsy maharaka tsy zany ny zava-dehibe fa ny hoe tsapanao izay andrasan'Andriamanitra aminao fa ao amin'ny bokin'ny Mika kory havana dia tena mazava izay voasoratra ao hitomako anao ny hamaky azy Mika 4:1 Mika 4:1 andininy 1 ka hatramin'ny 9 zao no voasoratra ao vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe inona no entiko manantona an'i Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny afo anantona azy mitondra fanatitra dorana sy ny omby-lahy kely iray taona va aho ho sitraka Jehovah va ny ondry-lahy rivorivo na renirano diloilo iray alina anolotra ny ilay matoako noho ny fahadisoko va aho na neteraky ny keboniko noho ny fahotany fanahiko ry olombelona efa naseho anao izay tsara
sy izalain'i Jehovah aminao dia izao ihany: ny anao ny marina sy ny ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetreteny. Dia hitantsika amin'izany voasoratra izany fa matetika tokoa tsika dia miezaka ary mitady ny fomba rehetra mba hanao izay tsara izay hoe inona marina moa no andrasan'Andriamanitra amiko e. Dia heveriny ankamaroan'ny olona fa amin'ny alalan'ireo fihetsiketsehana maro samihafa izay hita ety ivelany, tahaka ny voalaza sy voasoratra amin'ny boky ny Mika, tahaka ny hoe manolotra fanatitra ary manao zava-dehibe zany fanatitra zany ihany koa, satria heverina fa izany no faneho-pitiavana sy ny filana sitraka amin'Andriamanitra. Dia hitantsika izay teny voasoratra tao amin'io boky ny Mika fa tamin'izany vanim-potoana izany dia toa feno fihetsaram-belatsia angelay fanatitra izay nomeny. Tsy tena vokatry ny fon'ny olona, afaka manatitra izay tianao atao tokoa ianao e, ary afaka mitondra izay heverinao fa tena hoe manan-danja indrindra amin'Andriamanitra, fa tsotra ny zavatra takian'Andriamanitra aminao anefany. Ary izany no afaka hanovany amin'ny fomba fisainanao sy ny fietretanao. Dia ny zavatra takian'Andriamanitra aminao dia zavatra telo, araka ilay voasoratra eo amin'ny 9:9 io. Izao ihany hoy izy: no zavatra izay amin'ny tediavin'Andriamanitra aminao, ny anao ny marina, ny hijoroanao amin'izany marina izany. Andriamanitra ny fahamarinan'Andriamanitra, ary marina raha teo koa ny anarany. Izao ny lalana sy fahamarinana hoy Jesosy. Izany mamarina an'Andriamanitra izany no tokony ho zava-dehibe amintsika, ka anaovantsika ny marina mandrakariva. Izay andrasan'Andriamanitra anao dia ny eritreretinao fa ianao dia mila marina matetika dia tsy manana an'izany fahamarinana izany ny olona. Jerevana ny zavatra misy, mba mahatoky ve ka azo heverina fa olona marina? Mitovy ve ny fomba fiasan'ny olona hoe eo ny lehibeany sy ny hoe tsy eo ny lehibeany? Rehefa eo ny lehibeany dia toa mihetsiketsiky fatratra ery izy, manao izay azo atao, miseho marina, na ny fidirana na ny firavahana. Fa rehefa mba tsy eo koa ny lehibeanao ary heverina ho tsisy mahita ianao amin'izany asanao amin'izany, na dia ny fanajanao ora fotsiny ihany ary, tsy handeha lavitra isika hiresaka ny amin'ireo karazana halatra sy kolikoly ataon'ny olona any amin'ny toeram-piasana maro samihafa, fa jereo na dia ny fanajana ora ary. Mila marina ianao, ary izay mihitsy ny ilay hoe ny anao marina no tediavin'Andriamanitra aminao. Fa tsy ny anao ny marina ihany, fa azaho ihany koa ny ho tia famindram-po. Ny ho tia famindram-po, zava-dehibe mihitsy izany hoe ianao dia mila miaina ao anatin'ny famindram-po. Mahatsara tarehy ianao tokoa ilay famindram-po, ary ravaka sarobidy hoy ny bokin'ny ohabolana izay, ka tokony tsy handahoanao na oviana fa hoentinao mandehandeha any amin'izay rehetra alehinao. Mahasalamanao ane io famindram-po io e. Ary izao ihany koa, tena hanehoana tokoa hoe zanak'izy ianao. Dia rehefa miresaka momban'Andriamanitra tsika dia haintsika tsara no miteny hoe rainy ny famindram-po. Dia ianao izany tokony hoe zanaky ny famindram-po. Ka mahatonga an' Jesosy miteny ianao mandrakariva manao hoe aoko mpamindra fo ianareo e, tahaka ny rainareo. Dia aseho eo amin'ny fiainanao fa tena marina io tenin'i Jesosy amin'ny Luka 9:5-7 io, mba ho tahaka ny rainareo izay mpamindra fo tokoa ianao amin'izay rehetra ataonao. Satria izao tokoa mantsy nge ny voasoratra ao e, aoko mpamindra fo ianareo, mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Dia aseho eo ao tokantrano, eo amin'ny fiainanao izany,
ka aoka hiala ao anatinao mihitsy ny amin'izay mety ho valifaty sy ny fangidiana maro samihafa. Avadio reny pejy a. Mba ho pejy ny famindram-po zao no pejy ny fiainanao, fa tsy ho pejy ny fahatezerana na ho pejy ny valifaty. Aza mijanona amin'izany pejy izany, avadio farak'izay aingana. Dia mety hiteny ianao hoe kefa mafy loatra kosa angery pastera ny nataony e. Mety hiteny koa ianao hoe tsy eo aminao marina moa ilay izy e, fa eo amin'izy ary e. Fa nga tsy eo amin'ilay rain'ny famindram-po. Raha eo aminao fotsiny mantsy ilay izy tokony mitoetra, dia tena marina izay teninao izay. Fa rehefa eo amin'ilay rain'ny famindram-po kosa, dia ho hitanao fa lasa tia ny famindram-po koa ianao, satria izay raha teo no andrasan'Andriamanitra aminao mba ho tia an'izany famindram-po izany. Dia mahay zary mamindra fo, ary tsy ho vitanao izany raha tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra ianao. Fa ilay fahatelo, dia ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Tena zavatra iray tena tian'Andriamanitra raha andrasan'Andriamanitra amintsika io, mba hay hanetritena, ary indrindra hay ampilefitra izay mety ho ambopontsika, izay heverintsika fa zavatra tediavintsika sy mahafatifaty antsika manoloana izay sitrapon'Andriamanitra. Izany nge ny fanetretena angatahan'Andriamanitra aminao e. Tsy ilay fitenenanao andro aman'alina hoe ampanetretena lehibe, tsy izay akory no midika fa tena nanetritena ianao ary nanaraka an'Andriamanitra ho tamin'ny fanetretena. Fa izaho nanaraka izay sitrapon'Andriamanitra ary nampilefitra ny sitraponao sy ny ampoponao, sy izay heverinao fa maha-izy azy ianao manoloana ny sitrapon'Andriamanitra ary manoloana izay zavatra heverin'Andriamanitra fa hitaritana ny fiainanao. Izay ilay fanetretena. Ary Jesosy no mampianatra antsika amin'io, satria Jesosy no tena nanana an'izany faratapon'ny fanetretena izany. Ka hitenenan'ny Paoly ao amin'ny epistily manao hoe: aoka ary ho aminareo zosaina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa novoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana aman'olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy, dia nanetritena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Foany ny tenanao, fa aoka kosa iseho eo amin'ny fiainanao izay sitrapon'Andriamanitra. Jereo tokoa Jesosy e. Fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary, hoy izy ao amin'ilay Filipianina 2:5, dia nataony ahoana izany? Novoanany izany mba nanekeny tokoa izay andaminan'Andriamanitra ny fiainana dia ny amin'ny famonjena izao tontolo izao. Na dia efa nanam-pitoviana amin'Andriamanitra ary izy, dia novoana ny tenany ka nanaiky mihitsy izy naka ny endriky ny mpanompo, ary nataony izay natongavany ho manam-pitoviana aman'olona. Izany ihany koa no mba angatahana sy andrasana amintsika rehetra ankehitriny, mba tena hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena ka hanafoana indrindra izay mety ho ampoponao. Foany izany dia manetritena ianao. Hanafoana ihany koa izay heverinao fa tena inona io tenanao io, mihevitena ho zavatra ianao. Jesosy ary efa nanam-pitoviana tamin'Andriamanitra fa nanafoana ny tenany dia naka ny endriky ny mpanompo. Mety eza ho mpanompo, dia hitanao tokoa fa nanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena ianao. Ary rehefa nanaraka an'Andriamanitra tamin'ny fanetretena ianao, dia tanteraka tokoa izay zavatra nitediavin'Andriamanitra taminao e. Dia mahaiza mihetsy ary, dia manana indray izany fahaizana mihetsy izany, dia mangataha mihitsy amin'Andriamanitra hoe ampianaro ary mba hanana an'izany toetra izany. Izany mahatonga antsika hiombona amin'ny hirany eo sana ity. Arahoane
levony retiandra miny masoko ity tere fomba sy tarazo mamatotra pahazo tsy ananako fitiavana hino fasoena kamana marintena Jaidadi samituraka Isarayo efatu asireni Nangarapu teni echateni Natefatanya kadi Mulejanaulitati Nadagana yuzanaka Saitwe panaina Iguana zarana Izani rufitiavana ampianaro ao ity reo mifofony aiko no ny aminao Jesosy Kristy ekeko tsy hovarina raha zay fanaratsiana fa hivavaka mba ho azy ireo Nahino na mitranga tsy jereko saranga Imapiturina kase Panarina Titadi paradisa Reunilusi Panutaci kaisa Cicerena warena Fatina uvutena Nadurina limanana Saitwe panaina Iguana zarana Izani rufitiavana Panarina Titadi paradisa Reunilusi Panutaci kaisa Cicerena warena Fatina uvutena Nadurina limanana Saitwe panaina Iguana zarana Saitwe panaina Iguana zarana Izani rufitiavana Izani rufitiavana dia inireo no sany tokoa no isarehako ny saina amindray raha isika olombelona zao dia tsy afaka anao izay afapoan'Andriamanitra na dia te hikatsaka an'izany mafy ary ity nofontsika ity tsy afaka anao an'izany intsony izany indrindra no tokony ho tsarotsika hangatantsika ny fanahy masina mba hiasa ty anatintsika ka ahatonga antsika hayatakatra sy hanakatra ary hanatanteraka mandrakariva izay andrasan'Andriamanitra amintsika. Raha tsy eo ny fanahy masin'Andriamanitra dia
tsy afaka anao zay hafaly an'Andriamanitra ianao ary dia angetaeta mandrakariva fotsiny ihany. Zava-dehibe aminao an'io dia nangetaeta hoe mba teanao zay hafaly an'Andriamanitra sy hamantatra hoe inona marina zay andrasan'Andriamanitra aminao sy izay ilain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mazava ilay nampianarina antsika teo, ny ho tian'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary ny ho tiany namanao tahaka ny tenanao. Dia ahoana ny fomba hampiaranao an'izany? Zavatra telo ary no tadidio amin'izay rehetra ataonao dia izao: aoka ianao tena mba ho tia famindrampo, aoka ianao mba ho tena marina amin'izay atao rehetra, tsaro fa manaraka anao any amin'izay misy anao Andriamanitra ary mahita ny ataonao. Fa izao hoe aoka re mba Andriamanitra no ataonao zava-dehibe amin'ny fiainanao ka fohany izay mety ho ambom-ponao sy izay mety heverinao fa maizy ny tenanao, fa hampanjaka ao amin'ny fiainanao Jesosy Kristy, dia ho hitanao tokoa fa manaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetrentena ianao. Dia ampiaro indray izany eo amin'ny fiainana. Tena ho hitanao tokoa fa ho mpandresy ianao, ary rehefa mpandresy ianao dia afaka hanambara izany fandresena izany amin'ny fotoana rehetra, ka tsy hevitra ny tenanao fa ianao ny tena navita zavatra, fa hetrika kosa eo ambany tana mahirin'Andriamanitra ianao hanandratana ianao mandrakariva, ka mety hampangina an'Andriamanitra anao amin'ny fotoana hafa fa hampitenenan'Andriamanitra anao kosa amin'ny fotoana izay mahamety izany, satria Andriamanitra no efa mitaridalana amin'ny fiainanao satria nanaraka azy tamin'ny fanetrentena ianao. Dia na dia eo aza izay mety ataon'ny olona aminao ka ahatsiarovanao fa toa manararoatra loatra kosa izany olona izany, dia ho tia famindrampo mandrakariva ianao amin'izay rehetra ataonao, satria zanaky ny famindrampo ianao fa izao koa marina ianao, ka tsy eo amin'ny vavanao ihany fa tena marina amin'ny zavatra rehetra ataonao izay ao anatin'ny fonao sy ao anatin'ny sainao tokoa, tahaka an'Andriamanitra ilay tsy mpanao akamantatra. Dia tahaka izany koa ianao amin'ny olona rehetra, mba tsy akamantatra amin'ny olona hoe hafa ny eritreretinao dia hafa ny teneninao, fa izay tena ny eritreretinao tokoa no holazainao. Dia izay indray ny fandarantsika ary tamin'ity andro ity. Misaotra anao izahay izay nanaraka izany, mivavaka ho anao izay ankehitriny mba hatateraka tokoa ka ahitanao tokoa hoe inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Izay ny mahatonga anay hitaonanao ka hiteny manao hoe hivavaka isika ary. Misaotra anao izay Andriamanitra no ity fotoana ity izay nomenao anay. Misaotra fa Andriamanitra tsy mba manao akamantatra tokoa ianao fa dia manambara ny sitraponao izay zavatra tediavinao aminay zanak'olombelona. Efatry ny ela no nomenao ny didinao. Matetika izay tsy mahay manatanteraka izany, fa meo anay ny herin'ny fananao masina ankehitriny, satria izay ihany no azahoanay manao izay mahafaly ianao Andriamanitra, mba hahatonga anay tena ho marina amin'izay rehetra ataonay, dia ho tia famindrampo izay, na dia ao anatin'ny olona izay tena efa tsaronay ary fa toa tsy hainay intsony ny mamindra fo aminy, dia noho ny aminao Jesosy Kristy Tompo dia mba ho hainay ny mamindra fo amin'izy ireny. Ary hanaraka anao Andriamanitra amin'ny fanetrentena izay, izany ny zava-dehibe mantsy, ny ampileferanay izay mety ho ampomponay, izay mety ho fiheveranay tena ho fahavozavatra manoloana ny sitraponao Andriamanitra. Io ny sofina rehetra izay ny hain'izao fandarana izao ary, mba ho sofina vaovao tokoa ka ahianao izay hafaly ianao Andriamanitra, ka ho fiainam-baovao indray ny ho fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay ianao izao ny manao izany vavaka izany. Amen. Fanavaozany izay mahagaga toko nomeny Jesosy ahire, fazavany fanahy izay mahafapo nomeny Jesosy ahire, hatraminy izay endre, hatraminy izay endre, ny fitepony foko zay ravo
Jesús. Iaina kobe siasia taloha vaova mihintsiza eniny fahotako izay nahavo voasasany koa iza atraminy izay endre atraminy izay endre ny fitempo ny foko zay ravo toko onenany tompo Jesús. Ny finoko ny fanantenako diabe ny tokeko fatahatako ny fisalasalana dialevonare ny saiko mandrosohoso atraminy izay endre atraminy izay endre ny fitempo ny foko zay ravo toko onenany tompo Jesús. Mizotra makany toko ny diko atraminy izao fantany koany ilay tomposo Jesosy malalano atraminy izay endre atraminy izay endre ny fitempo ny foko zay ravo toko onenany tompo Jesús. Onenany tompo Jesús. Onenany tompo Jesús. Ino aho kanefa fandarana iarahanao amin'ny mpitandrina Trimosafy Dina ny laharam-pifandraisana 034 50 998 93